Conduire à travers cette intercession que nous allons encore faire par la grâce de Dieu. Merci Jésus de ce que grâce à toi, nous pouvons nous approcher aujourd'hui du trône de grâce de notre Père. Merci de ce que tu as versé ton sang sur la croix et qui nous purifie encore aujourd'hui de toute œuvre morte. Nous te prions vraiment Jésus pour que nos cœurs soient purifiés, nos pensées soient purifiées encore ici aujourd'hui, pour que tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté soit ôté, qu'il n'y ait pas de chair qui soit manifeste ici aujourd'hui, mais que nous puissions entrer vraiment dans ta présence et que nous puissions apprécier cela, que nous puissions vraiment être connectés à toi à travers la prière que nous sommes déjà en train d'élever en ce moment, que déjà tu visites les cœurs de chacun qui sont déjà là et qui sont déjà en route aussi pour nous rejoindre, Saint-Esprit, afin que nous puissions vraiment être connectés à notre Père à travers la parole qui dit que heureux ceux qui ont le cœur pur car ils pourront voir Dieu. Et aujourd'hui, si on est venu ici, si tu nous as amenés ici, c'est pour voir notre Père, c'est pour voir Jésus, c'est pour élever le nom qui doit être élevé. Aussi, permet que nous ayons ce temps pour nous concentrer dans la prière et ôte toute voix qui ne vienne pas de toi, ôte tout ce qui n'est pas de toi encore aujourd'hui et soit manifeste dans ta présence, Père éternel. C'est au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Nous allons commencer, on a déjà commencé, dans Matthieu 17, versets 1 à 9, dans le nom de Jésus. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortit qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples furent terrifiés et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne racontez à personne ce que vous venez de voir avant que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Amen. Nous allons directement prier avec ce verset, en fonction de ce que le Saint-Esprit mettra à cœur. Père, dans le nom de Jésus, merci de ce que, tout comme tu as invité Pierre, Jacques et Jean à la montagne Jésus, aujourd'hui tu nous invites également sur la montagne à être en connexion avec notre Père Céleste et on veut te dire merci de ce qu'aujourd'hui tu nous as choisis, tout comme tu as choisi Jean, Jacques et Pierre en leur temps. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour être en ta présence, Père éternel. Et si eux, ils avaient entendu ta voix, à ce moment-là, ils avaient eu peur. Mais aujourd'hui, lorsque nous allons entendre ta voix, parce que tu vas nous parler à travers le serviteur ou la servante que tu vas utiliser tout à l'heure, il n'y aura pas de peur justement parce que l'amour parfait, tu dis, ça bannit la peur. Tu es le Père qui nous aime, tu nous as déjà envoyé Jésus. Et cet amour, tu l'as manifesté en donnant en sacrifice Jésus et que vraiment lorsque tu vas parler, Père éternel, que nous ayons ressentions cet amour, que nous ressentions de la joie tout simplement, que nous ressentions de la paix tout simplement. Et si jamais aussi on tombe Jésus ou qu'on ait peur, on sait que tout comme tu as été là pour relever Pierre, Jacques et Jean en leur temps, toi aussi tu seras là pour relever tous ceux qui sont tombés ou tous ceux qui risquent de tomber parce que tu es là. Nous voulons également te prier pour que l'audace que Pierre il a eue lorsqu'il était en ta présence, lorsque tu étais là, que nous puissions également avoir cette audace de nous approcher de ton trône de grâce aujourd'hui et de marcher sur l'eau comme il a marché sur l'eau avec toi, Jésus, aujourd'hui, que tu puisses nous emmener
à travers le monde spirituel, à travers la prière déjà qu'on est en train de commencer, à travers l'adoration que nous allons également te vouer tout à l'heure, à travers les louanges que nous allons élever, Jésus, qui est ce point qui nous relie vraiment à tout ce qui est en monde spirituel aujourd'hui, et que nos visions s'ouvrent, pour que nous puissions être connectés et voir ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui, mais aussi voir toujours ce que tu as préparé pour nous dans le futur, comme tu dis. Oui, c'est toi le chef et le consommateur de notre foi, que notre vision s'ouvre et soit fixée sur toi, Seigneur, aujourd'hui encore, et que vraiment tu puisses être manifeste ici aujourd'hui à travers ta parole, à travers tout ce qu'on va faire, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur et que rien n'est comparable à toi. Merci Père éternel, parce que c'est encore une grâce de pouvoir être ici aujourd'hui, de pouvoir faire partie de ceux qui vont pouvoir se nourrir encore, tout comme toi Jésus, tu as dit, oui, on ne se nourrit pas tout seulement de nourriture, mais on se nourrit surtout aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, on sait que tu vas parler. Donc, puisque tu vas parler, nous allons tout simplement être rassasiés, et que la soif vraiment de la vérité, de la justice, Seigneur, soit apaisée aujourd'hui, soit altérée aujourd'hui, parce que nous sommes en ta présence, parce qu'en ta présence, il y a la plénitude, parce qu'en ta présence, il y a tout ce qu'on ne peut pas avoir nulle part ailleurs. C'est pour ça que David, il a dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, Seigneur, et c'est tout à fait vrai. Merci de ce qu'aujourd'hui, tu nous fasses encore cette grâce, Père éternel. Merci, et que vraiment aujourd'hui aussi, tout comme lorsque Jésus nous a appris à prier, dans notre Père, en fait, qu'il n'y ait pas de distance entre nous et toi, Père, aujourd'hui, mais que tout ce qui nous séparait de toi, que Jésus a déjà déchiré, puisque Jésus a déjà déchiré la voile, qu'il n'y ait rien qui nous sépare de toi aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de culpabilité, Seigneur, qu'il n'y ait pas de péché, parce que ton sang est là, Jésus, et tu nous purifies encore. C'est pour cela aussi que nous te demandons pardon, Père éternel, s'il y a eu des choses qui ont fait que tu t'es détourné de nous, parce que ta parole dit que c'est nos péchés qui nous séparent de toi, qu'il n'y ait rien aujourd'hui qui nous sépare de toi, mais que nous puissions vraiment nous lâcher totalement devant toi, devant ta présence, Père éternel, parce que tu es là, parce que tu es Seigneur ici, parce que tu es Dieu ici aujourd'hui, et tout simplement parce que tu es là aussi, parce que tu as soif de nous prendre dans tes bras aujourd'hui. Tu as soif de nous révéler des vérités qui vont nous délivrer aujourd'hui. Tu as soif de nous apporter la parole de joie aujourd'hui. Tu as soif de nous apporter la paix, le repos, Jésus, comme tu dis. Et aussi, Jésus, si nous sommes en ta présence, si nous te prions, c'est aussi pour que tu nous transformes intérieurement, tout comme tu as été transformé lorsque tu étais monté sur cette montagne, quand tu avais commencé à prier. Il y a eu des changements, qu'il y ait des changements dans nos cœurs aujourd'hui, qu'il y ait des changements dans nos attitudes après notre prière ici, mais aussi après que nous aurions été en ta présence, qu'il y ait des changements, que nous ne soyons pas la même personne, mais que nous puissions grandir en toi, grandir en ta présence. Merci Saint-Esprit, parce qu'on sait que c'est toi qui vas œuvrer ici, c'est toi qui vas changer des cœurs encore ici aujourd'hui, c'est toi qui vas changer des vies encore ici aujourd'hui. Et oui, Père, puisque tout à l'heure tu vas parler, dispose nos cœurs à être des terres fertiles qui vont recevoir ta parole comme des enfants. Et aussi, tout comme Jean, il était là sur la montagne en fait, et il a été dit qu'il est l'apôtre de la foi, mais aussi il est l'apôtre de la mise en pratique de la parole. C'est pourquoi qu'il a dit dans Jacques en fait, que nous ne soyons pas tout simplement prompts à écouter la parole, mais que nous puissions aussi être disposés à la mise en pratique de cette parole, Père éternel. Nous te prions que tu nous assistes aussi dans la mise en pratique après de la parole que nous allons recevoir ici, Père éternel. Sois glorifié ici en ce jour. Conduis-nous, conduis tous ceux qui vont nous conduire dans la louange, Saint-Esprit, rempli de révélation, ton serviteur ou ta servante qui vont partager la parole tout à l'heure, et que vraiment ce temps soit un temps où seul ton nom est élevé, Jésus, où seul tu es Seigneur, Jésus. Merci, Père éternel, de faire grâce encore aujourd'hui à toutes les personnes qui sont là, à
toutes les personnes qui vont encore venir, que ce soit toi qui nous as conduits ici, qui nous remplisse, Seigneur, en ce moment même. Merci pour ta présence qui est déjà là. Merci parce que non seulement tu es au milieu de nous, comme tu dis, oui, si 2 ou 3 d'entre vous se réunissent en mon nom, je suis au milieu de nous, mais tu es aussi présent en nous à travers le Saint-Esprit. Merci parce qu'on sait que tu es là, Saint-Esprit. Merci parce qu'on sait qu'on peut se lâcher aujourd'hui, parce que tu es là. Aussi, conduis-nous, Saint-Esprit, et remplis-nous pour que la gloire du Père soit manifeste encore aujourd'hui et qu'il y ait encore des cœurs qui se tournent vers toi, qu'il y ait des avancements spirituels pour chacun. Et parce que ta parole aussi est vraie, que nous sommes venus ici pour chercher premièrement ton royaume, Père éternel, que ta parole dans Matthieu 6, 33 aussi soit vraie pour chacun d'entre nous ici qui est venu, Père éternel, chercher premièrement ton royaume, que nous puissions être connectés à ce royaume aujourd'hui, Père éternel, pour ta seule gloire. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié en accord avec tous mes frères et sœurs ici et que nous t'élevons. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Amen. Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Il y a la joie, il y a la vie. La vie coule en ce lieu. Amen. La vie coule en ce lieu. Et peu importe les eaux desséchées de notre vie, peu importe les choses qui n'ont pas de fruits, qui ne produisent pas de fruits, des choses qui sont stériles, des choses qui sont... C'est comme Habakkuk qui a dit, il n'y a rien dans ma vie, il n'y a rien, même les bœufs, ils veulent rien faire, même les fruits ne se produisent pas. Mais alors que Habakkuk il a dit, je vais quand même être dans la joie, dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Je vais être quand même dans la joie, dans la présence de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui est dans la joie cet après-midi? Peu importe ce qui se passe dans ta vie, sois dans la joie parce que le Dieu de l'impossible est là. Amen. Alléluia. 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 Amen. Il y a juste Tati Voyern qui a quelque chose à partager, 5-10 minutes. Et on va commencer la louange juste après. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Misaotra ny datananao anay tsirairay avy ndraiky tonga eto amin'ity toerana iarahanay ihany koa akeo anatrehanao amin'izao fotoana ihany koa itadiavanay ny tavanao, fotoana ihany koa hanomezanay voninahitra ny anaranao dia mamindrafo aminay Jesosy amin'izay rehetra tsy fahataterahanay. Aoka ny ranosoa nadio anay tsirairay avy satria ny teninao milaza fa ny heloka ny hevitra mampisaraka anay aminao. Tio fisasao amin'ny ranosoa indray izay tsirairay avy amin'ity andro an'ity fa te handray ny kasika avy aminao, te hofeninao indray izay fanahy-masina amin'ity andro an'ity. Dia aoka ianao fanahy-masina nokatra amin'ny masom-panahy tsirairay avy. Aoka koa ianao fanahy-masina ametraka ny teny rehetra eny ambava ny mpanomponao na iza indray anjara amin'ity andro an'ity.
dia izany teny izany dia ho tonga fiainana ho anay tsirairay avy. Tsy mpiaino mpanadino izay fa mpiaino mpankatò ny teny. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mialatsiny tompoka amin'ny fahatarana fa tena perturbation sur perturbation. Tsy misy ohatr'izany. Bus hatramin'izay ngamba tsy dia nisy hoe bus ampanina izany fa amin'ny ary farany hatongavana teto dia ampanina ilay bus. Dia tsy maintsy nandeha tongotra dia tara. Dia lasa tsy nisy fotoana tsonina ny fatohana raha fa saotran'i Jesosy dia raisina foana ny andraikitra izay napetrany tamin'ity androany ity hoe mila manao partage. Dia iako raha mbola tsy anaty. Teny fohy ngamba no entiko ifampizarantsika amin'ity androany ity. Amin'izao andro faran'izao teny fohy no entina ifampizaranana sy ifankahirezantsika. Amin'ny Timoty dia efa miteny ny tenin'Andriamanitra, tsy mahafantatra angamitsika fa andro faran'izao. Ozy ny tenin'Andriamanitra ao ka ho fantatrareo izao fa ny aparany any dia hisy andro mahory. Hisy andro mahory antsika, mahory. Izany hoe tena sarotra ny amin'izao fiainana izao. Dia Jesosy koa efa niteny nilaza tamin'ny mpianatra izy tamin'ny Matteo. Raha ohatra ka nanontany azy ny mpianatra hoe inona ny iseho any aparany any dia efa niteny Jesosy hoe noho ny haben'ny tsy fankandoava-dalàna ozy izy dia hisy ny fiemorana hiangatsika ny fitiavany maro. Dia izany anisan'ny teny tiako ifampahirezantsika hoe mila mijoro foana tsika na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainana dia mila mijoro, mila tsy miembotra. Fangatsiahana izany dia midika fiemorana. Jesosy koa efa niteny fa raha ohatra tsika mangatsiaka na matimaty dia ho alohan'ny vavany. Dia manentana antsika tsirairay avy hiroso foana na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainana na mety hoe hatraty amin'ny fanompona izy zavatra ny elingelina fa tsisy tokony hiembotra izany fa mandroso foana mifantoka amin'ny tenin'i Jesosy. Amin'ny Matthieu 24:10 ao koa dia miteny izy hoe amin'izany fotoana izany izy dia ho tafintohana ny maro ary ifampiapanga sy hifankahaly izy. Efa tonga hatraty am-piangonana izany toe-po izany. Raha hitantsika efa firy ny fiangonana any Madagasikara no hidy satria na ny kristianina ary dia efa tafalatsaka ao anatin'izany fiadivana ao anatin'ny fiangonana izany. Dia adino hatramin'ny tenin'i Jesosy hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra ka na inona zava-mitranga dia aoka ny fitiavana foana no entintsika miseho. Ary Paoly koa izay efa naharesy niady dia nilaza izy fa raisy daholo izy ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra anareo. Izany mahatonga n'ity iraka ity izany mifantoka betsaka amin'ny fanamboarana ny toe-po mba
hananantsika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ahafahantsika manahaka an'i Jesosy. Dia nefa ao anatin'izany fanafantsika an'i Jesosy izany dia mbola ho enjehana ihany koa isika izy persécution sy ny rehetrarehetra. Fa Jesosy efa niteny hoe izao izy efa naharesany izao tontolo izao. Dia mpandresy koa tsika miaraka aminy amin'ny anarany. Dia mahiresa daholo tompoko. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Comme a dit le partage de Tati Voyern tout à l'heure, on n'est pas parmi ceux qui retournent en arrière. Alléluia. On avance, on avance, on avance. Dis à celui qui est à côté de toi, on avance, on avance, on avance. Il n'y a pas de stop. Dis-lui. Il n'y a pas de stop, dis-lui. Alléluia. Vous savez, la marche avec Dieu, a dit Paul, c'est une course. C'est une course. Donc, quand on parle de course, Paul il a dit, je cours vers le but. Je cours vers le but. Il n'y a pas quelqu'un qui court qui fait comme ça, qui recule en courant. Quelqu'un qui court, il va de l'avant. Alléluia. Quelqu'un qui court, il va de l'avant. Il est concentré sur le but. Et il est en train de regarder à celui qui est le consommateur de sa foi, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Regarde à Jésus. Jésus, quand il était sur terre, il ne s'est pas concentré sur la croix. Il ne s'est pas concentré sur la souffrance. Il s'est concentré sur la récompense. Il s'est concentré sur le fait qu'un jour, il va être à la droite du Père. Un jour, il y a quelqu'un qui s'appelle Tonton Ben qui va être sauvé parce que moi, je vais à la croix. Et il a vu, et il t'a vu. Il t'a vu au moment de la croix. C'est ça qu'il a retenu sur la croix. Ce n'est pas les clous qui ont retenu Jésus. Ce n'est pas les clous qui ont retenu Jésus. Mais c'est parce qu'il a pensé à Cassidy, il a pensé à Tati Priska. Alléluia. Il a pensé à chacun d'entre vous. C'est pour ça qu'il était là. Et voilà pourquoi nous aussi on doit ressembler à Jésus. C'est ce qu'a dit Tati Voyern tout à l'heure. On doit ressembler à Jésus. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, quelle que soit notre croix, on doit courir vers le but. On doit courir vers le but. On doit fixer nos yeux sur Jésus. Parce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui qui est important. Mais il y a une éternité qui nous attend. Alléluia. Il y a une éternité qui nous attend. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, cours vers le but. Cours vers le but. Alléluia. Qui est prêt à courir à partir de maintenant? Qui est prêt à courir? Alléluia. Et la parole de Dieu dit, tu vas courir, mais tu ne seras jamais fatigué. Ceux qui se confient à l'Éternel vont courir, mais ne seront pas fatigués. Alléluia. Alléluia. Ils vont marcher, mais ils ne se lasseront point. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toute louange appartient à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. On y va. On va taper les mains. Ensemble, on chante toute louange. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange, toute louange, toute louange, toute louange à notre Dieu. Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia à notre Dieu. Toute louange, toute louange. toute louange à notre Dieu. Élève encore ta voix
toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange, Toute louange, toute louange. toute louange à notre Dieu. Chante alléluia. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire et alléluia à notre Dieu. Toute louange, Toute louange, toute louange à notre Dieu. élève encore ta voix, toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange, Toute louange, toute louange. toute louange à notre Dieu. Chante alléluia. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire et alléluia à notre Dieu. Toute louange, Toute louange, toute toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur. Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur. Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, libérateur. Oui, tu es. Oui, tu es, Oui, tu es. oui, tu es. Dieu mon sauveur. Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, Dieu libérateur. libérateur. Oui, tu es. Oui, tu es, Oui, tu es. oui, tu es, Oui, tu es. oui, tu es, Oui, tu es. oui, tu Toute es. louange. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange. Toute louange, Toute louange. toute louange, Toute louange. toute Toute louange, louange. toute louange, toute louange, Toute louange. toute louange, toute louange, Élève encore ta voix, toute louange. toute louange, Toute louange. toute louange, Toute louange. toute louange, Toute louange. toute louange, toute louange, toute louange à notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste taper les mains? Élève encore ta voix, toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange. Toute louange, Toute louange. toute louange, Toute louange. toute louange, toute louange, Toute louange. toute louange, Toute louange. toute louange, Élève ta voix, toute louange. toute louange, Élève encore ta voix. toute louange, Toute louange. toute louange, Je ne retiens rien. toute louange, Toute louange. toute louange, toute louange, toute louange, toute louange à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, venir ici n'est pas une tradition. Venir ici n'est pas dans le cadre de tu fais ça pour quelqu'un, tu fais ça pour les autres. Tu viens ici parce que tu aimes Dieu. Tu viens ici parce que tu aimes Jésus. Tu viens ici parce que tu fixes tes regards vers Jésus. Amen. Alléluia. N'accepte pas d'avoir une autre raison. D'abord, en premier lieu, que de venir adorer Jésus. Que de venir louer Jésus. Sinon, on perd notre temps. Mais on est là pour, non pas pour une habitude, non pas parce qu'on a l'habitude d'être là samedi. On est là parce que le Saint-Esprit nous a conduits. Amen. On est là parce que le Saint-Esprit nous a conduits.
Et s'il nous a conduits, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans notre vie. Et s'il nous a conduits, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans notre cœur. S'il nous a conduits, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans nos pensées. Il veut changer les mentalités. Il veut changer nos cœurs. Il veut changer nos vies. Et faisant en sorte qu'en sortant de là, on n'est plus la même personne. Alléluia. On n'est plus la même personne. Ce n'est plus le temps de dormir. Dis à celui qui est à côté de toi, ce n'est plus le temps de dormir. Il est temps de se réveiller, dis-lui. Il est temps de se réveiller. Amen. Que le feu de la joie de Dieu descende ici en ce lieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Que l'amour de Dieu te touche là où tu es. L'amour qui ne juge pas, l'amour qui est sans condition, l'amour qui n'accuse pas, l'amour qui ne condamne pas, l'amour qui te reçoit à bras ouverts, quelles que soient tes erreurs, quels que soient tes manquements, quel que soit tout ce que tu as fait. Mais aujourd'hui, tu es là et Dieu est là et il est à bras ouverts à te recevoir aujourd'hui. C'est pas juste un encouragement, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Cours vers ton Dieu cet après-midi. Cours vers ton Dieu. Cours vers ton Père. Il t'attend à bras ouverts. Amen. Christ est ma joie. On tape les mains. On tape les mains. Déclare avec moi. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. On tape les mains. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Oh, 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 oh. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. On tape les mains. Hey, hey. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Hey. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh, chante ensemble. Hey. Christ est Ma joie. il est ma joie. Christ est ma joie. Oh, oh, oh. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Hey. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh.
peut pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Amen, amen. Un souffle nouveau souffle en ce lieu cet après-midi. Amen, un souffle de rafraîchissement. Un souffle de réveil au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tout ce qui dort en toi se réveille aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Souffle en ce lieu, Seigneur. Souffle en ce lieu, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons, Esprit de vérité. Nous nous attendons à toi. Esprit de vérité, esprit de sainteté. Esprit de réveil, esprit de feu. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Remplis chaque temple. Remplis chaque cœur. Remplis chaque vie, Seigneur. Saint-Esprit. Ferme tes yeux et demande à être rempli du Saint-Esprit. Demande à être rempli du Saint-Esprit cet après-midi. Dis-lui, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit. Déborde en moi, Saint-Esprit. Alléluia. La parole de Dieu dit, ne vous en livrez pas de vin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te remplir en ce moment. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Il est le seul capable. Il est le seul capable. Aie soif du Saint-Esprit, aie soif du Saint-Esprit. Aie soif du Saint-Esprit. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, oh, un souffle nouveau, oh, un souffle nouveau. Alléluia. Nous avons besoin d'un souffle. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi. et envoie Oui, Saint-Esprit,
rafraîchis-moi. Et Souffle en ce lieu, un souffle nouveau. un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oui, nous nous attendons à toi, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Souffle en ce lieu, souffle en ce lieu. Souffle nouveau. Fais tout ce que tu veux, agis quand tu veux. Souffle nouveau. Un souffle nouveau. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi. Et que ce soit ta soif aujourd'hui, Saint-Esprit qui donne vie. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi. Du plus profond de ton cœur, chante encore Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi. Aie soif cet après-midi, aie soif cet après-midi, Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Rafraîchis-moi. Et on va, oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, ranime, ranime, Ranime en moi. ce feu pour toi. Oui, Saint-Esprit, viens, viens en Viens Dieu. par ta pluie. Rafraîchis-moi. Dis-le haut et fort. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Qui donne vie. Ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie. Rafraîchis-moi. qu'il souffle en ce lieu, un souffle nouveau. Quelque chose de nouveau. Un temps de rafraîchissement, un temps de rafraîchissement. Quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, ne pensez plus à ce qui est ancien, ni aux événements passés. Je suis là, je vais faire quelque chose de nouveau. Et un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Prie le Seigneur en ce moment, prie le Saint-Esprit, prie le Saint-Esprit, alléluia. 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 Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons
soif de toi. Nous avons soif de toi. Oh, oh, oh. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Hey. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Prie le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Agis en ce lieu. Agis en ce lieu. Oh, oh, oh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tu es celui dont nous avons besoin. Oh. Tu es celui dont nous avons besoin. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh. Et nous avons faim de toi, au Saint-Esprit, au Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde ce lieu, inonde ce lieu. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. 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 Chante-le avec foi, avec conviction. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est
Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Et envoie un souffle nouveau. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Merci Seigneur. Fais tomber tous les faux semblants cet après-midi. Qu'on soit vrai devant toi. Qu'on soit vrai devant toi. Qu'on soit sans hypocrisie devant toi. Arrache tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Arrache tout ce que tu n'as pas planté dans nos cœurs. Arrache tout ce que tu n'as pas planté dans nos vies. Arrache toutes les pensées qui ne viennent pas de toi. Nous voulons reconnaître qui nous sommes devant toi, Seigneur. Nous nous approchons du trône de grâce. Aujourd'hui, tu communiques ton amour à chacun d'entre nous. Tu pardonnes à chacun d'entre nous. Aujourd'hui est un souffle nouveau. Aujourd'hui est un nouveau départ. Aujourd'hui est un nouveau jour. Et les bontés de Dieu se sont renouvelées encore ce matin. Le passé est passé. Hier est passé. Aujourd'hui est un souffle nouveau. Sont terminés, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir
J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Fais plus que chanter cet après-midi, plus que chanter. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Tu es le centre. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Et centrer sur toi, Jésus. Nous faisons tomber tout orgueil, Seigneur. Fais tomber tout orgueil. Nous déposons nos couronnes devant Dieu. Et prends ta place, Dieu. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. j'apporte bien plus qu'un chant. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit Chanter pas. ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens mon cœur. Tu sens mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous les faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi. Je reviens au cœur de l'adoration. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous les faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Je veux centrer sur toi. Oui, tout centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi. Centrer sur toi. Centrer sur Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble? Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Pour tout centrer sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Je reviens. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous les faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus.
centrer sur toi, pour te centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi, centrer sur toi, pour te centrer sur toi, Jésus. Alléluia. On va accueillir le prochain serviteur de Dieu pour la parole. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci pour le moment d'adoration. Merci pour le moment de louange. Et merci Saint-Esprit pour ta présence. Parce que c'est toi qui nous as invités ici. C'est toi qui nous invites en ce moment. Merci Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu as déjà commencé. Merci pour tous tes serviteurs qui ont déjà parlé. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci à vous, groupe de louanges. Merci pour les musiciens. Merci à tous. Vous pouvez s'asseoir. Avant de commencer, abiakatra lantatiora taona sahanao témoignage fohy ho antsika alohan'ny nomboana ny fotoana. Antsika tiako ho an'i Jesosy aloha ny amin'ny zavatra vitany. Tiaka ho an'i Jesosy fa izany. Dia tiaka tsara ho an'i Jesosy e. Alléluia. Taty Hortense, amiko anao micro. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'i Jesosy aloha amin'ny témoignage izay ataoko androany fa izy ny alpha sy oméga ny zavatra rehetrarehetra. Dia manao témoignage aminareo fa hier soir j'ai parlé avec ma sœur. Niresaresaka rehefa avy nirava niasa dia niresadresaka naharitraritra kely izay roa dia teo izy vao niteny taminah hoe tamin'ilay resaka amin'ny mamako izany rehefa ilay mamako ilay alohan'izy ho faty izany 3 jours 3 andro alohan'ny hafatesany izany dia gaga be mihitsy hono zareo fa tsisy afa-tsy vavaka foana ny zavatra nataony. Dia rehefa niresaresaka an'iny izy tsy tohizako lava be ilay izy fa fofezako dia tonga dia henoko be tao anaty mihitsy izany aloha. Henoko mihitsy fa fanahy miteny hoe reny prière ataonareo reny tsy very maina mihitsy reny fa Jesosy manana ny fotoanany. Tsy voatery hoe araka ny eritreritrantsika hoe mivavaka antsika dia réponse tout de suite na iny fa Jesosy zany mahafantatra Andriamanitra izy il est Dieu comme il est Dieu. Donc tsy afaka ataony discuter antsika mihitsy zany. Dia nampahiry be anahy ilay izy fa tena tonga dia tao anatin'ny profond tao mihitsy henoko le fe hoe tena persévérer dans la prière. Dia tena fortifier dia nampahiry be anahy zany ilay izy dia tena hoe lesona azony resoko taminahy zany partageko aminareo fa ho antsika rehetra koa ilay izy fa raha vao mivavaka zany tsika dia tena hoe voalohany indrindra aloha manana foana confiance en Jesosy dia hitanao foana rehefa andeha en présence de Dieu anao rehefa hivavaka dia tena tu es devant Dieu dia hitanao izy Andriamanitra izy Andriamanitra anazy Andriamanitra masina Andriamanitra tena hoe tsy tia zavatra malotoloto na fisainana maloto na fo maloto. Dia lakile fotsiny hoe tovy madio fotsiny ny fieritreretana, ny fisainana, ny fo dia manana confiance fa tena velona reto ry Jesosy io vavahantsika io tena velona. Dia nampahery be izy dia tena hoe mampahery antsika rehetra za hoe persévérer dans la prière.
dia je remets la gloire à Dieu. Zay zany tena leçon tirena tao anatiny, fa tena nampahery be mihitsy ilay izy. Dia témoignage faharoa, raha tadidinareo angamba ny confirmer ny zavatra nytenen'ny pasteur Jao, nisy prédication nataon'ny pasteur Jao zay rehefa niteny mihitsy izy tamin'izay fotoana zay, satria ho teneniko aminareo hoe tsy témoignage satria mirelie ilay izy mifampitohy. Niteny mihitsy pasteur Jao tamin'izay fotoana zay tao anatin'ny prédicationy hoe atovy bebe kokoa izy ny fitenenanareo miresaka an'Andriamanitra zany toy izay miresaresaka ohatran'ny hoe miresaresaka zava-poana, zany hoe ataoko conclusion hoe atovy ambonimbony zany les balances que tu parles beaucoup de Dieu. Fa indraindray ozy misy fotoana tamin'izay fotoana izay izy ny tena misy miresaresaka raha ohatra anao betsaka resaka matototo anao dia mazava ho azy ianao fa rehefa andeha atory, rehefa anao andeha atory androalina iny dia efa tahotra zay ny tena mameno ny être anao. Dia tiako tenena nisy fotoana androandro alina, je pense que pasteur Rodolphe tamin'izay fotoana zay ngamba nanao izay témoignage zay, satria rehefa niseho io zavatra io dia nandeha tao ambadika izy tamin'ny peuple de Dieu izay mbola nijanona tao. Tao ambadika tao zay dia za dia izy dia niresaka an'Andriamanitra. Dia rehefa niresaka an'Andriamanitra zay tout d'un coup izy mipetraka amin'ny fandriana eo, zaho aty manakaiky ny rindrina aty, dia tout d'un coup il a une lumière comme un éclair, tena hitany tsy anganongano mihitsy ilay izy fa c'est la vérité et gloire à Dieu, traversé au milieu, eo ampovoany iny traversé mihitsy dia samy nahitany io zavatra io. Dia avy eo moa izy ilay nandeha tao ambadika zay peuple de Dieu mbola nijanona tao zany dia naheno an'ilay izy. Dia teo zany tiako conclusion tiako tenenina confirmer ny prédication le nitenen'ny pasteur Jao hoe tena tsara zany atovy bebe mihitsy le fiteny arakaraka ny zavatra teneninao zany ny zavatra miseho. Dia je remets la gloire à Dieu. Dia indrindra fa amin'ity taona jubilé ity dia atovy ambony be le balance fomba fitenenanao an'Andriamanitra toy izay teniteny zava-poana. Dia gloire à Dieu seul. Amen. Merci teo Hortense. Mankasitraka atsika rehetra ihany koa alohan'ny nabotsika amin'ny fotoana ataontsika hivavaka aloha. Hivavaka tsika. Andriamanitra rainay aho mianarana Jesosy Kristy tomponay fantatray fa ianao no mametraka ny teny misaotrana amin'ny vavolombelona, misaotrana amin'ny fanomezana voninahitra ny anaranao nataon'ny mpanomponao teo izay mbola teny aminay fa ny vavaha mandrakariva kazamin-trahatra. Mbola maro ireo havana, mbola maro ireo namana, mbola lavitra ny falanao Jesosy. Indreto izay rehefa natsoinao ireto Jesosy tena tsy ho kivy, ho ketraka ny vavaka ho azy ireny mandrakariva. Fa tsy izany mbola antony hamezanao anay tombonandro mpahavelomana. Dia ny vavaka ho an'ireny namana ireny, ho an'ireny havana ireny, mbola lavitra anao Jesosy. Koa apetrao aminay fa ny masina. Aza vela torotorontsony izay manomboka izao ny amin'izany fijoroana izany atao mpanomponao teo. Fa firy taona Jesosy ny vavahany nitozany amin'ny bavaka ny fianakaviany. Fa omaly izy nandray confirmation. Fa tena tsy very maina ny vavaka nataony. Ary ho anay ihany koa Jesosy toa manome anay ianao. Fa rehefa mivavaka izay dia maheno anay ianao, mahita anay ianao. Andro andro Jesosy raha ohatra ka tonga eto amin'ity toerana ity. Natondianay eto tsy fampijerijery fotsiny ifanapitare. Na ifanao kalainy fotsiny, na ifampiaraba fotsiny. Fa nibandrina anao Jesosy. Atovy tena samy mahita anao tsaray avy tonga eto androany Jesosy. Aza velo varimbarina ny fanahinay sy ny masom-panahy sy ny sorom-panahinay. Tsy jery olona fa hibandrina anao. Hitanao izay Jesosy androany. Aza velo hivoaka maina eto izay raha tsy mahita anao androany. Jesosy ny atongavana eto, ny ahita anao, ny bandrina anao, ny iona aminao. Misaotra Jesosy, mankasitraka anao izay. Ary manome voninahitra anao amin'ny teny rehetra izay apetraka eto am-bavako. Fantrona fotsiny Jesosy. Iza moa Jesosy.
Iza moa Jesosy. Zako miteny tahaka Davida fa olona kankana. Kankana Jesosy ny volavolainao. Ianao no nanefy, ianao no nanamboatra anay tsiray avy. Ho tonga tahaka izao izay ankehitriny. Misy azo jerena ny fiainanay. Fa mbola sombiny ihany hoy ianao. Fa mbola betsaka. Mbola lavitra ny lalana. Mbola lavitra ny hazakazaka ataonay. Mandra-pifiridana amin'ny rahalanitra. Jesosy atovy tena manana an'izay izay persévérance izay mandra-pifiridana amin'ny rahalanitra. Ninona situation lalovanay dia atovy tena haibanjina amin'ny foana izay amin'ny antom-pisiana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Teny Jesosy daholo tompoko. Vita ny afatra. Zavatra fohy no tiako fampizarana amintsika androany. Dia ny tiako hanomboana anazy dia izao hoe fantatsika tsara fa nandeha nanao dozoto anatina jeune tsika. Samy nanao ary mino fa samy nanao izay afaka izay fomba nitary amin'ny fanahy-masina azy ny tsirairay avy. Fa androany aty teny aminao, teneno ny akavisan-kavananao, faly be mahita ny fitiavan'Andriamanitra anao. Faly mahita ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Faly mahita fa hisitraka tsara ty jubilé ty ianao. Amen. Amen. Vita izay ny jeune. Samy nanao tsika tsirairay avy. Tsy haiko firy jour ny vitanao. Na vita 12 andro ianao hoe tsy nisotro rano fa alina vao mihinana. Mety na vita 3 andro ianao isaky ny herinandro tena ny fady mihitsy. Tena tsy nihinana, tsy nisotro rano. Fa tena tena hoe nilona tao anatina fandinian-tena sy vavaka tao anatin'izay 12 andro izay. Mety misy koa nefa mety tsy nanao mihitsy noho ny atara-pahasalamana. Mety tsy nahavita ianao. Tsy maninona izany. Aza manamela tenany amin'izany. Izao ny tady teo. Ny fonao tena nifatoka. Tena niray fo saina tao anatin'izay. Izay nijeren'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mijery izay quantité izany. Andriamanitra tsy mijery na vita 4 andro ianao na adiny 4 ianao. Fa Andriamanitra mijery ny toe-ponao. 4 tena natokana an'Andriamanitra tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Tianao ohatra kely amintsika hoe raha misy tomobile iray namboarina niditra garazy. Rehefa mivoaka ny garazy ny tomobile iny tsy mitovy fotsiny ny feo amin'ny motera niditra garazy sy ny feo amin'ny motera nivoaka avy ao amin'ilay garazy. Sa tsy anto ampapary? Misy fahamafiana kosa ilay izy tsy mitovy. Tena misy zavatra miova ambadika izany. Karaha navitan'izay jeune izay tsika na nanao ianao na tsy nanao ianao dia tady tsara. Fa ataovy tena resy lahatra ianao. Fa misy zavatra tena iova kosa manomboka izao amin'izay. Ataovy tena azo antoka tsara hoe ny fonao no tena jeren'i Jesosy. Ny fonao no tena tian'Andriamanitra ho hita tao ambadika izay rehetrarehetra izay. Aza manamely tena izany. Esoriny fanameloan-tena fa tsy mba Jesosy mihitsy izany. Jesosy tsy mbola nanamely kailizaniza izany. Fa Jesosy tonga nanafaka namonjy. Ka tao anatin'ity taon-jobily ity nanafaka an'izay Andriamanitra. Mininona mety zavatra mbola tsy afaka ohatra amin'izay. Ity ny taona kasitrahan'Andriamanitra araka ny teniny. Ka ity ny taona kasitrahan'Andriamanitra anafahana ny tsirairay avy. Ao anatin'izay mbola mety tsy ziga mamatotra. Na toetra io, na fomba fanao io, na fomba fisainana io. Izay tanjona. Aza mitetika be hoe raha taon-jobily ity tonga tokony hiakatra be izany ny compte bancaire-ko. Nahazo tomobile farak'izay tiako be izany amin'izao amin'izay. Izay aloha ny voalohany indrindra. Raha izay nangatan'Andriamanitra diso fangataka tsika. Nangatan'Andriamanitra amintsika dia izao manao ahoana ny toe-poko hisitrahako an'izay rehetrarehetra izay. Ilay toe-ponao ve mahazaka raha men'Andriamanitra anao izany? Zaka ny toe-ponao ve izany? Hodakatra be ny compte bancaire, mandeha be ny business-nao, mandeha be izao tianao atao. Dia ahoana avy eo? Dia ahoana avy eo? Mety variana amin'izay ianao.
Atatidina tampoka hoe tokony resaka amin'Andriamanitra zao. Zao misy toetratsika tena tian'Andriamanitra isorana. Tian'Andriamanitra tena hifatoka hibandina anazy manomboka izao amin'izay. Tena ahafahantsika tena mahita an'Andriamanitra. Ianao manolotra ny fonao isan'andro eo amin'i Jesosy. Ianao mitondra ny tentanao isan'andro eo amin'i Jesosy. Tena teneny Jesosy mbola misaotsao tsy vitako. Ampio aho. Fa tena te hisitraka n'ity taona ity araka ny terinao taonjobily ho an'ny fiainako. Fa tsy taonjobily hitombo fananana. Tena tia teny ampian'Andriamanitra foana hoe aoka tsy vita jobily amin'ity ianao sy ny toetra ratsinao. Fa aoka vita jobily amin'ity ilay toetra vaovaonao amin'izay. Tsy ilay toetra ratsy tataovy jobily fa ilay toetra vaovao aoka no jobily. Ao koa tanteraka amin'izay ilay tenin'Andriamanitra hoe Galatia 5:22. Hisitraka an'izany isika rehetrarehetra. Hisitraka an'izany isika rehetrarehetra. Izany ka tena tena jobily tiantsika ho hita zao. Fa tsy nahazo fananana be dia nandeha be izao. Fa betsaka ny olona variana tamin'ireny. Na malala namana eto. Fa tena rehefa nandeha tsara izay nandeha. Tena tian'i Jesosy. Fa rehefa nandeha nenena fitiavana an'Andriamanitra. Tia ampaherantsika tanora abetsaka ny ankizy tonga eto an-dafy variana amin'ny eto an-dafy. Variana amin'ny eto an-dafy. Tandremo fa mahavariana ny eto. Aza mieritreritra hoe zaho efa mankaty am-piangonana dia tsy maninona fa zao zaho efa mba mivavaka ihany. Tena azo atao moto mivavaka intsony. Fa tena mivavaha manomboka izao amin'izay. Rehefa tena mamaky dia mandinihy tsara tenin'Andriamanitra. Fa aza vakiana fotsiny dia mody jerena fotsiny. Inona indray versety zoro androany? Fa tsisy fiainana koa raha-pare. Takian'Andriamanitra amin'izao. Ianao mamaky teny dia mampiatra an'ilay izy. Izay no takian'Andriamanitra amin'izao. Ao amin'ny Isaïas 61. Isaïas 61. Ao ve sady ao e. Ay! Ohatran'ny matorina izany falotarina kely. Mandrapatonga ilay verset Ankesasy avianina aloha. Izao tena mangataka amin'ny fanahy masina tsika. Mangataka tsara koa tsika. Tena hifantoka tsara. Tena iainao Jesosy tsara androany. Isaïas 61 verset 1, verset 2. Verset 2, azafady kely. Izao no vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Itony taona kasitrahan-Jehova. Sy andro famalian'Andriamanitsika. Ampionina ny malahelo rehetra. Hitory ny taona akasitrahan'i Jehova sy andro famalian'Andriamanitsika ary ampionina ny malahelo rehetra. Rehefa tonga tamin'ny fantatsika tsara hoe raha nametraka an'izay teny izay Jesosy tao amin'ny mpanompony hoe ity taona ity dia taona jubileo atsika tsirairay avy. Ity taona ity dia tsy hoe ho an'azy ao atsika rehetrarehetra. Ho an'ny iraka aloha voalohany indrindra. Ho atsika ato aloha. Izany anefa tsy manakana kosa. Betsaka ny olona manaraka atsika. Betsaka ny olona na ny eto na ny n'aiza n'aiza izay manaraka ny iraka. Na mihaino atsika. Andriamanitra tsy ferana. Andriamanitra koa mamaly azy ireny. Andriamanitra tsy afaka ferantsika hoe satria ho anay izany dia tsy afaka ny sitraka ny hafa. Misy aza ny any ivelany no misitraka alohantsika indray. Misy olona tena firy fampitohy teo amin'ny pasitera daholo fa tsy mbola nisitraka zavatra mihitsy aza amin'izay. Fa mifanerasera fotsiny tena. Fa misy olona indray mandeha croisade dia efa sitrana. Misy olona indray pandemia ny ten'Andriamanitra fa mahazo fitahiana sahady. Fanasitranana. Fiverenan'ny tokantranony, filaminan'ny tokantranony.
fifandraisana ray aman-dreny sy ny zanaka miverina daholo. Izay ilay fitahiana azy fa tsy harenako. Tetika mantsika resaka fitahiana dia nitombo harena, nahazo an'izao zay. Fa ny harena voalohany reto dia ny fahazahoantsika, ny fiverenantsika, na ny vady na ny zanaka na ny ankohonantsika tena tafaray amin'i Jesosy. Izany zavatra tsy voavidim-bola zany. Raha mbola misy ray aman-dreny ka maniry dia izao hoe izaho sy ny ankohonako anompan'i Jehovah. Tsy ray aman-dreny zany ka maniry andanako ny amin'izay lehanareo any. Tsy ray aman-dreny angamba zany. Tsy ray aman-dreny raha mbola ray aman-dreny mbola manozon-janaka zany, tsy ray aman-dreny ny anaran'izany. Tsy ray aman-dreny manozona zany. Ny an'ny ray aman-dreny izy mbola mitrotro zany no tokony atao. Andriamanitra raha niteny tamintsika amin'ity ity ny taona malian' Jehovah. Ny tady tsara fa rainao izay ny an-danitra no niteny an'izay. Ity ny taona kasitrahan'i Jehovah. Fa izao kosa ny mitaky toepoly izy. Hébreu 12 verset 2. Hébreu 12 verset 2. Alohan'ny tena ahafahantsika misitraka an'izay dia izao mijereva foana an' Jesosy. Mijereva misan'andro ianao an' Jesosy. Aza mijery olona izany tsony. Raha mbola misy zavatra tena fa tsy mety aza olona ny jerevana. Jesosy jerena. Raha misy zavatra tsy hitanao hoe nampiara-manompo na aiza na ao an-trano na any ivelany, aza ilay olona ny jerena. Jereva an' Jesosy. Raha Jesosy mijereny tolo ity, ohatry ny ahoana ny fijerevany anazy? Indrafo, fitiavana, alahelo fanahana. Oka izay ty resaka fitsarana olona ity ivelany. Jesosy tsy mbola nitsara olona izany reto. Na olona farak'izay ratsy raha tonga tao amin'i Jesosy tsy niteny Jesosy inona koa ty mpivady teny ity, inona nataony tety aminahy ity, tana mandeha any. Fa Jesosy nijereny iny, tena tsy niteny izy. Fa inona no nataony? Niondrika izy teny. Izy indray niondrika. Inona ny dikan'izay? Izy indray no nanitsy tena. Nandohalika Jesosy. Ka ianao ve miteny fa zanak'Andriamanitra ka andeha maivava aman'olona eo dia mandiny tena. Zanak'iza izany? Raha mbola izany maivava ihany na ao an-trano na any ivelany. Zanak'iza ianao? Tsy zanak'Andriamanitra ny anaran'izany. Inona ilay hira teo? Aoka mba tena ho modely tsara tsika. Toa vitan'ny olona fa manana an' Jesosy ianao. Fa atao fantatry ny olona fa maivava ianao. Raha ianao mijery an' Jesosy izay tompon'ny finoantsika dia sady tsara. Fa Jesosy niahitra ny mafy tombona azy fijaliana. Tsy mba mihena tsy izy toy ny adalanao. Nientin'izany. Nanota ve Jesosy? Fa nientin'izany tombona azy fijaliana. Nientin'izany. Tsy nisy zavatra natranony Jesosy izany hoe reto ihany dia taheko dia raha handeha izaho eo ambony azy fijaliana dia reto karazam-pahotana reto ihany no azoko entina. Tsy nisy an'izany ao anaty baiboly. Tsy haiko aloha ianao. Fa raha itanao ohatran'ny tsy voavaky tao izay. Fa hoy izy hoe nientiny daholo ny faharatsiana rehetra. Nientiny daholo ny rofo rehetra. Ka isitraka atao jobilitsika. Ataovy tena resy lahatra ianao. Ataovy tena resy lahatra ny tenao ray amanontolo. Fa manomboka izao Jesosy anao ny momba rehetra. Anao ny amiko ray amanontolo. Tsisy tsony sombitsombona ka mbola atao kely. Ty party kely ty kosa mbola tazomiko. Fa andao tena lolotra momba antsika rehetra ho an'i Jesosy. Amen. Ao anatin'ny toepo takian'Andriamanitra dia misy toepo maimeno an'Andriamanitra. Ahoana ny toepo-meno an'Andriamanitra? Iza ny hafanena an'Andriamanitra? Efa naheno? Za aloha mbola tsy naheno. Fa za kosa efa nitenenan'Andriamanitra
hoe ty olona ty eto am-bavaka, ty olona ty lasa ho an'izao izy. Fa za mbola tsy naren'Andriamanitra izany fahodibily izany ohatrany tadio hortense. Mbola tsy nenao an'izay la ohatrany tsy haiko nareo aloha tena mitsotra an'Andriamanitra rehefa nahazo an'izany nareo. Fa za personnel mbola tsy nahazo an'izay za. Fa ny zavatra henoko kosa fa namasina miteny ataonako manavetratra be atompoko. Dia misy olona mila hoentina am-bavaka, tsy mila miteny amin'ilay olona fa mitondra am-bavaka an'ilay olona fotsiny. Ohatra verimberina be ato anaty ny anarana rehefa mivavaka. Ohatra ndany anao tonga dia tampotampoka tonga dia misy anarana mandalo anatin'ny sainao, anatin'ny fanahinao, ao am-ponao dia mivavaka. Teo am-potaken'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 2:20 Genèse 22 verset 1. Genesis 2:20 verset 1. Ka ohatra nahavarirana tety dia izao hoe ay Andriamanitra ity kay mizaha toetra. Tena mizaha toetra Andriamanitra. Ohatry ny ahoana ianao rehefa mian'Andriamanitra zavatra. Mahafoy sa tsy mahafoy? Na mian'Andriamanitra fahaizana tsara ianao fa mahafoy fotoanan'Andriamanitra avy ianao anatin'izay. Sa variana amin'ilay fiaraizana fotsiny. Na asy io, na vady io, na ninninona raha mian'Andriamanitra anao. Raha alain'Andriamanitra aminao iny manao ahoana ny toe-ponao après an'izay. Abrahama teto dia ny zan'Andriamanitra toetra. Izao ny vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia ny zan'Andriamanitra toetra Abrahama. Ka hoy izy taminy Abrahama ary hoy Abrahama ity aho. Andriamanitra ny antso an'i Abrahama. Ny antso an'i Abrahama Andriamanitra. Dia nijeren'Andriamanitra hoe mbola hamaly ve Abrahama? Sa tsy hamaly? Sa variana amin'ny lalaon'i Isaka tao aloha? Nahazo an'i Isaka dia variana amin'ny lalao miaraka amin'ny Isaka tao foana. Izay mianaka mbola manao baolina aloha fa rehefa avy eo Andriamanitra atsoko. Fa izay mianaka mbola mandeha mitsangatsangana fa rehefa avy eo dia miresaka aminao indray. Fa manao ahoana rehefa antsoin'Andriamanitra tsika? Mamaly avy hatrany ve sa mbola manao rehefa avy eo za mamerina miantso anao? Mirapelina hoy tsika izay. Fa Abrahama tonga dia namaly hoe ity aho. Androany Andriamanitra miantso anao. Te hiantso anao Andriamanitra androany. Mahoana ny famalintsika anazy? Raha antsoin'Andriamanitra anao mandritry ny herinandro ity na raha afaka pitso nandritry ny taona iray manontolo ity. Raha hisitraka ilay tao jobily ianao ka amin'ny fotoana iray Andriamanitra miantso anao, disponible ve ianao? Disponible ve isika hanao san'Andriamanitra? Atsika tsara ny teny tantara. Ny antony antsoin'Andriamanitra ny Abrahama, Andriamanitra miteny hoe atao fanatitra ny zanakao. Ilay zavatra ilay zanaka nomen'Andriamanitra ny Abrahama ny teneniny tamin'Andriamanitra, teneny Andriamanitra hoe Abrahama, ilay zanako io averinao ty amiko. Misy zavatra men'Andriamanitra antsika fa nataonao inona ilay izy? Anaovanao inona ilay izy? Fotoana anao 24 heures men'Andriamanitra anao. Famba firy minitra sa adiny firy ao anatin'ny 24, ao anatin'ny 12 heures, raha ohatra hoe 12 heures izany nomenao an'Andriamanitra. Ao anatin'ny journée anao iray manontolo, mba firy minitra re mba tsaronao Andriamanitra? Andriamanitra anie tia resaka amintsika. Andriamanitra anie tia hiaona amintsika. Fa moa ve antsika miaino an'Andriamanitra anatin'izay? Ny zavatra iray dia izao hoe ny mission ny Satana ny hanimba amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny mission ny Satana dia izao hoe
ny ahavariana atsika ny amin'ny fahasoavana sy ny fitahiana mian'Andriamanitra atsika. Variana amin'iny. Rehefa variana amin'iny tsika dia memena tsikelikely ny fotoam-pifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'izay. Memena tsikelikely ny fotoana hamakino teny, ny fotoana hivavahana, memena tsikelikely satria le fotoananao rehetrarehetra lasa mibahana be. Ary amina asa ohatra, na ary amin'ny fianarana ohatra, na ary amin'ny mivatsy ny zanaka ohatra. Andriamanitra, izay reto ny tandron'ny Satana. Izay ny tandron'ny Satana. Tsy hitsika hanana fifandraisana be amin'Andriamanitra. Fanampiana an'izay. Ka manomboka androany te hitely aminao za, te hampatsiaro tsika rehetrarehetra, na za tenako aza teneniko an'ity hoe mba tsika avy eo mieritreritra foana isan'andro hoe ty fahasalamako ty moa avy aiza. Raha tsy salama ianao afaka manao inona? Andramo marary nify kely, tsy haiko nareo fa za rehefa rehaka dia ny anany ampivavako ny vizana voalohany indrindra. Tonga dia tsy tenina nininina mihitsy. Tsy tenina nininina mihitsy. Raha vao tsy salama tsika, marary tanana kely izy, marary ny tanako. Tsy afaka mandray stylo tsara, tsy afaka manao an'izao. Avy aiza ny fahasalamanao? Avy aiza ny tanjaka entinao manao ny asanao, sy entinao manao izay ataonao rehetrarehetra? Avy aiza? Androany Andriamanitra miantso anao. Vonina velona maly anazy. Vonina velona hanolotra tenona iray manontolo ho an'Andriamanitra. Vonina ve ianao? Vonina. Vonina ianao, andao tsika hitehaka ho an'i Jesosy aloha. Alléluia. Qu'izay ilay verset 1 azafady. Isaia 61 verset 1. Isaia verset 1. 61 verset 1. Alléluia. Tapet. Amen. Fanahin'ny tompo Andrianahary, fanahin'ny tompo Andriananahary no ataoniko, satria efa nanositra ahy ny tompo ka naniraka mba hitory ny vaovao mahafaly amin'ny malahelo, hanasisana ny olona torotoro fo, hanambara fanafahana ho an'ireo babo sy fanomoahana ireo gadra avy ao am-pondra. Amen. Andriamanitra tsy hoe za no avahana, fatsika tsiraray avy samy atsoan'Andriamanitra avokoa. Tsikaray tsiraray avy ireo nametsan'Andriamanitra ny fanahiny daholo. Samy men'Andriamanitra fanahy mitovy tsika, fa tsy hoe za no navahana, fa mitovy ny fanahy men'Andriamanitra tsika tsiraray avy. Samy nanositra tsika Andriamanitra nanambara izay vaovao mahafaly izay, hizara izay vaovao mahafaly izay. Ka ny antony aniran'Andriamanitra tsika amin'izao, za, ianao, dia izao hoe misy olona any tian'Andriamanitra, ianao mihitsy ny tean'Andriamanitra ampiasaina hizara izay vaovao mahafaly izay. Hanafaka an'izay olona izay. Ianao ny tean'Andriamanitra tsy voatery hoe hitondra baiboly dia tena amin'ny anaran'i Jesosy miovay ianao. Tsoaka ilay olona. Tsy resaka aminao intsony izy. Tsy resaka aminao izy. Fa tean'Andriamanitra ianao voalohany indrindra, handohalika ao anazy, hivavaka ao anazy, hifona ao anazy, hitsangana ianao hitondra ny elony. Fa ho avy amin'ny fotoan'Andriamanitra, hamangy ianao, da hanaresa ao amin'izay izy. Fa raha mbola tsy tonga izay taompon'Andriamanitra izay, mandolia foana aloha an'izay olona izay ianao. Izay ny anjara asa ndraikitra antsika.
tsika ty ran'Andriamanitra daholo a. Fa tsy hoe tsika dia omena micro daholo koa nefa. Ka hifandrobaka hoe daholo tsika dia izay ny anona raha avy eo. Raha samy miteny tsika rehetrarehetra. Ireo be dia be ny micro. Fa tsy tsika koa dia samy maka micro dia miteny daholo. Tsy izay ilay izy. Fa misy fandamina. Raha napetraka eto za, fa mbola ho avy ny fotoana. Ianao koa mbola ho avy eto. Fa ny anjaranao aloha izany tsy mety amin'ny micro. Tsy mijoro eto aloha eto. Fa ilay fijoroana makety koa ny misy takalony. Misy takalony ilay makety. Fa tsy fotsiny hoe za te hoe dia teny eo. Andriamanitra anao mizato ezanao vao miakatra eto ianao. Tsy hoe miakatra ao koa ireny ankizy ireny mihira dia hoe vonona fotsiny za te hira. Fa tady tsara fa Andriamanitra mijery anareo. Ary misy olona koa mijery anareo. Ary izay foana moa ny tenenina hoe tady tsara fa mandeha direct tsika. Misy olona ny amin'ny fiatsika fotsiny dia makasika ny fony. Ary mampiovana azy izany. Misy olona ny tena mijery fotony hoe io. Efa hianina. Dia gaga izy hoe indray niova be izy. Fa inona no nahazo azy dia ahoana ny fomba nataony. Dia iny dia makasika azy dia nampiovana azy. Misy fotoana izany dia efa masisana ny torotoro fo. Izany dia efa manavaka fanafahana ho an'ny olona izany. Izany dia efa misy olona voageja babony. Misy olona tena hoe voageja ny fanaratsy. Kanefa ianao mandohalika ho azy. Tahaka nataon'ny taty Hortense teo hoe 4 taona izy nandohalika ho an'ny iray tam-po amiko. Raha mba toy kely ilay izy dia izao hoe tena tsy mba kivy izy mivavaka ho an'ny fianakaviany. Ny finoana tsy tovy. Fa mety hoe hafa ny zavatra narahana. Fa izy kosa mahita hoe ny fotoana Jesosy tsy maintsy ho voakasika izay ireo iray tam-po amiko ireo. Ka ho anao tsy hoe ianao no tena mandana fomba afanao tena efa feno fanahy masina be dia izay tsy miaraka aminareo intsony fa nareo tsy mitovy fijery aminay. Finoanareo aza mbola variana ary amin'ny statut ery. Nareo mbola manao fomba mipetraka dia mitsangana. Tsy hany. Jugement izany. Ny andraratsika. Mba hatafavoaka anareo fianakaviantsika ireo. Dia izao hoe izay ilay gaja ao am-pondra fa tsy hoe olona mipetraka ny gajan'ny firaisina koa dia inona vokanao indray. Tsy olona miditra violon koa na olona gaja ireny avoakanao. Fa olona voageja amin'ny fomba ratsy, fanao ratsy, toetra ratsy, fahalemena ratsy rehetra. Izany ny tena Andriamanitra ho avoakanao ny amin'ny fijoroanao. Fijoroantsika asianao. Izany ny tena Andriamanitra ho ataontsika. Mba hanafaka an'ireny olona ireny koa. Ianao ny ampiasan'Andriamanitra. Fanahy mahery nataon'Andriamanitra ao anatintsika tsiray avy ireo. Fa tsy fanahosako. Ka raha fanahy mahery ny ao anatinao, dikan'izany ampiasao ilay fanahy mahery. Firaisanao amin'Andriamanitra isan'andro. Toa potaka n'Andriamanitra voalohany indrindra, sika mianao anazy. Tahaka ny Abraham, obéissance amin'Andriamanitra, ny obéir an'Andriamanitra. Raha amin'ny teny frantsay io ilay teo dia Abraham obéir à Dieu. Dia amin'ny version français. Io amin'ny teny gasy Abraham obéir à Dieu. Ianao ve? Onona ny obéir an'Andriamanitra koa. Sa obéir an'iza ny obéissé anao. Tantara anankiray tantarahintsika tsara. Mahafinaritra anao mizara an'izy ity. Ary misy zavatra be dia foana nambaran'i Jesosy ao ambadika isaky mamaky an'ity tantara ity za. Ity anatsapako hoe na ho antsika aza ilay izy dia tena izay ilay mahafinaritra foana dia teny mahasoa foana ny tena verimberina. Ao amin'ny Daniel chapitre 6 verset 11. Daniel chapitre 6 verset 11.
Daniel chapitre 6 verset 11. Amin'ny anaran'i Jesosy. No ny fantatry Daniel fa efa voaisoniny didy dia nakao an-tranony izy ary varavarankeliny tranony ambony manandrifany Jerosalema dia nivoa. Koa ny telo isan'andro nandro alika ka nivavaka sy ny saotra teo anaty an'Andriamanina izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Izay ny fanaon'i Daniel. Vavaka intelo isan'andro. Fantany tsara fa mafy ny zavatra azo anazy satria nanda ny didina vokon'ny Darios mpanjaka izy. Tsy nakatoa izy, tsy nobehira any Darios mpanjaka. Tsy norarahiny izay didina voakan'izay mpanjaka ny tany. Fa nobehiran'Andriamanitra kosa izy, tahaka ny efa fanaony mahazatra. Dia nivavaka. Ary hitan'ny olona fa efa nivavaka Daniel. Tsika eny fantatry ny olona fa mivavaka. Fantatry ny olona tsika fa olona kristianina. Fa manao ahoana ny fitondratsika an'izay hoe maha-kristianina tsika izay ao amin'ny fiainantsika isan'andro. Ohatry ny ahoana ny fahitantsika an'izany. Fa ny Daniel teto dia ny fiainan'ny ray manontolo. Momba azy ray manontolo dia izao hoe sa nobehira izy an'Andriamanitra. Fa ny désobéira kosa ny lalàn'ny tany. Zavatra nazo anazy efa fantany tsara. Inona ny zavatra ny se-passé après. Daniel nitady an'Andriamanitra. Fa teo aza ny didy. Tsy maintsy amin'ny noana izay tsy miankohaka amin'ny statut ny Darios. Tsy nasakana ny Daniel tsy mivavaka tamin'Andriamanitra izany. Tsy nasakana ny Daniel tsy hibandrina an'Andriamanitra izany. Fa izao ny tady tsara. Fa rehefa izay ny zavatra niseho, dia inona ny zavatra nazahoan'i Daniel après? Nalefa teny an-davaky ny liona izy. Daniel nalefa tao an-davaky ny liona. I Abrahama rehefa nitenenin'Andriamanitra, ia tolo iray Isaka. Inona ny zavatra ny se-passé après? Nanontany ny zanany, nanontany Isaka, dado, efa reto daholo ny kitay, reto ny hafa, aiza ny fanatitra? Aiza ny fanatitra? Inona ny nafan'i Abrahama taminy? Anaka, Andriamanitra miantoka an'izany. Daniel rehefa nivavaka nahatoky fanaony an-davaky ny liona azy izy, Andriamanitra miantoka ny ainy. Tsy natahotra izy. Ka tia teny amintsika androany, inona ny zavatra mahazo anao? Raha tena miara-mandeha amin'Andriamanitra isan'andro tsika, matoky Andriamanitra miantoka ny solution anao. Andriamanitra miantoka amin'ny fanasitranana anao. Fa ianao kosa ndao miara-mandeha amin'Andriamanitra isan'andro. Maloto mivavaka. Aza diny fa Andriamanitra ny mahita antsika isan'andro isan'andro. Naiza naiza toerana misy anao, hitan'Andriamanitra ianao. Hitan'Andriamanitra ny toerana misy anao. Ka manomboka izao, zata ny te-hampatsiahany te-antsika foana. Naiza naiza toerana atao foana ity. Matthieu chapitre 6 verset 6. Ataovy endroit secret hoanao foana izay toerana misy anao isan'andro isan'andro. Izay alehanao rehetra mihitsy. Andriamanitra mamaly anao any. Jereo tsara ny Isaka sy Abrahama. Rehefa nangata, rehefa niteny Isaka, dia niteny ny dadany. Andriamanitra miantoka an'izany. Inona ny zavatra ny se-passé après? Naneraka anjely Andriamanitra na misy zanak'ondry lahy kely teo. Daniel rehefa tao an-davaky ny liona, saniteny Daniel hoe ena ry mpanjaka, ny Andriamanitra nandefa ny anjeliny nanakobona ny vavan'ny liona. Dikan'izay, ninona mety problema miseho sy mitsanga raha miara-mandeha amin'Andriamanitra isan'andro tsika. Andriamanitra manakobona ny vavan'olona sy ny problemanao amin'ny solution ho anao amin'ny fotoana ilainao an'izay.
fanangatan'Andriamanitra aminao, mimpanjina an' Jesosy isan'andro, miara mandeha amin'Andriamanitra isan'andro. Darius mpanjaka ny jeune nandretsy ny alina, tsy nety nihinan-kanina fa nikono. Nieritreritra ny Daniela tao davaka ny leoana, matitra tsy maty. Andriamanitra, misy olona ataon'Andriamanitra miasa sairany ny amin'ny hamana problemanao. Andriamanitra koa nge tia hizaha-toetra atsika. Ny amin'ny zavatra mahazo anao aloha voalohany indrindra. Tian'Andriamanitra ho hitany fonao, io fotsiny ny velana ny etsonao ny anarany. Samba misy tena hoe voniny ianao, ny tena anaraka an'Andriamanitra, raha omeny anao solution. Sao dia mba zavatra fotsiny ilay tsika an'Andriamanitra, fa tsy tena voniny tsika ny anaradia anazy. Mifankazaka amin'i Jesosy, izay ny tenin'Andriamanitra. Mifankazaka amin'ny to dia hiadana ianao. Mifankazaka amin'ny to dia hiadana ianao. Fifankazarantsika amin'Andriamanitra nazahoantsika fiadanana ao anatin'ny situation misy atsika. Rehefa zatra mifandray amin'Andriamanitra, izay ilay tena teo taonsa teo. Rehefa izay ilay teny pasteur Joko hoe rehefa zatra miresaka lanitsika dia mitondra fiadanana izany. Fa rehefa mizatra amin'ny film horreur tsika dia horreur koa ny zavatra hitanao eo. Ka raha ohatra ianao ka tsy resaka fa tsy problème foana manolona, fanaratsiana olona foana, tsy haiko, tsisy zavatra vokatra ho an'ny fanahinao ilay izany. Tsisy tombotsoa ho an'ny fanahy mihitsy izany. Fa rehefa zatsika miresaka amin'ny fiainana, miresaka an'i Jesosy, zatsika mifampizara tenin'Andriamanitra, mifampahery tenin'Andriamanitra, dia tadidio tsara fa Andriamanitra ny anakombana ny vavan'ny liona ary hanome fanatitra atao sorona ho antakana atao sorona Isaka eo amin'ny problemanao. Andriamanitra manana mission antsika tsirairay avy, fa vonona avy antsika ny anaraka an'izay mission an'Andriamanitra izay. Raha tamin'ny testamenta vaovao Andriamanitra naniraka ny Jaona hialolanana ho ny hatongavan'i Jesosy. Izao kosa Andriamanitra maniraka antsika sy ianao hanambara ny vaovao mahafaly ho an'ny olona voagedra rehetra. Vonona ve tsika? Vonona ve izaho sy ianao? Ny hamaly tahaka nataon'i Abrahama hoe ity aho. Vonona ve ianao raha asian'Andriamanitra hizara-teny fiainana manomboka izao? Vonona tena hijoro vavolombelon'i Jesosy ve? Fa tsy hoe vavolombelon'i Jehova, fa vavolombelon'i Jesosy manomboka izao amin'izay. Maniraka antsika Andriamanitra amin'izao andro farany izao, hanambara vaovao mahafaly, fiverenan'i Jesosy. Misy fotoantsika ao anatin'izany mety himezan'ny olona, himezan'ny havana, himezan'ny namana. Dia manditsy very fotoana amin'izany. Azakivy, fa misy tanjona. Inona ny tanjonao ao anatin'izay? Rehefa hiverin'i Jesosy, izy ny hamaly anazy. Amin'ity taona ity, rasa an'Andriamanitra nataontsika, Andriamanitra namaly antsika, ary izay nataontsika ihany koa. Izao ny teny izay mandray an'i Jesosy no mandray an'Andriamanitra. Ary izay mandray an'i Jesosy no manana ny fanahin'Andriamanitra. Raha vakianao izany any an-trano ao amin'ny Romanina chapitre 8 dia vakio tsara. Ary amin'ny verset 9 jusqu'à 17 dia izay ny tenin'Andriamanitra. Izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray fanahy mpanadevojana amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay nahafahantsika miantso hoe Abaray. Rahalahy sy anabavy malalan'i Jesosy isany, ataovy tena mahazo plezira ianao miaraka amin'i Jesosy. Ataovy tena tsapana mihitsy hoe misy zavatra spesialy hitan'ny olona eny aminao, izany hoe miaraka amin'i Jesosy izany.
ataovy tena misy toetra hiavanao amin'ny olona tsisy Jesosy manomboka izao amin'izay. Ty taona Jobily ty. Aza atao tena mbola mitovy hoe ohatran'ny Rija taloha ihany. Petraka tamin'ny iny ve tsy ny olona vao mijery dia kivy mihitsy hoe kristianina ianona koa toetran'ireny ary tsy mampiomehy be. Ohatran'ireny ve ny kristianina? Tsy aleoko mijanona ohatr'izao ihany. Sady manao fanao an-tany ihany. Tsy reny ve natao hoe kristianina? Fa atao vitan'ny olona hoe zanak'Andriamanitra marina ireny. Fanan'Andriamanitra ny ao anatiny ireny. Raha ny fony ireny dia be fitiavana. Ny fony ireny be famindrapo. Raha ny fony ireny tsy mba mitahiry alahelo izany. Raha ny fony ireny ninona atao anazy dia me foana izy. Ninona atao anazy dia tsy mahakasika azy akory izany. Izao reto vao hiavana. Izay ny teny Jesosy. Teo any an-danitsika izay madio am-pony makany. Ny olona maloto fotsy mba makany an-danitra izany. Ny olona mbola be hotsipotsy makany an-danitra izany. Lainga ny Satana enako raha hoaninareo io makany an-danitra ianao. Izay ny teneniny tamin'ny Evana e. Hitovy amin'Andriamanitra nareo ke raha hoaninareo io e. Tsisy an'izany. Afen'Andriamanitra lainga Andriamanitra indray izany lazainy fa mandainga. Fa zao ataovy tena resy lahatra ianao. Jesosy raha hiveriny ianao mba makany aminao izahay. Tsy za rery fa za sy ny ankonako. Tsy za sy rery fa ireo namako ireo koa amin'ny lalako. Za ny hijoro fa ireo koa voavonjy. Ataovy tena resy lahatra amin'izany. Ataovy tena misy fifaliana anatiny fa manompo an'Andriamanitra velona ianao. Fa tsy manompo an'Andriamanitra fa hitan'ny olona hoe reny man'Andriamanitra jerebeka retaka ny fiainana ara-tsotra. Fa na misy na tsisy eo am-pelantananao dia mifalia mandrakariva. Hoy izao indray mifalia ianao. Tsy tenin' Jesosy fa tsy izany no tenen'izany. Falia amin'ny fotoana rehetra. Ny olona mety mitomany fa ianao mifaly Jesosy amin'saotra ny amin'izao situation izao indray. Fa fotoana ahafahako mbola mandohalika indray izao Jesosy. Zavatra nampinaritra anahy. Tiako zaraina aminareo. Tamin'ny lasany dadako ny olona indray tomany daholo. Za aty meme. Tamin'ny lasany tamin'ny papanay maty. Tonga dia io. Tonga dia tsy afaka ohatrany tena fifaliana be ato anatiko. Inona no nafalianao azy izy nareo? Satria nandray an'i Jesosy izy talohan'ny nahafatesana. Inona ny ampitomany ana amin'izany? Faly aho. Fa natao amin'ny ora farany azy izy nandray an'i Jesosy. Ohatrany tateo taona sateko tamin'ny ora farany mamany. 3 jours. Mibanjana an'i Jesosy foana. Ka manasa anareo ireo olona. Manasa anao. Aza kivo mivavaka. Afaka miakatra nareo. Manasa anareo. Aza kivo mivavaka ho an'ny fianakaviana, ho an'ny havana, ho an'ny namana. Niza ny olona manaratsy mpanendrika anao, mivavao anazy. Eto mbavaka izy. Fa izao kosa, aza manao ohatran'ny fanaony. Tsy hitody mbavaka anazy fa ambao manao ohatran'ny fanaony koa fa izay angamba nakasika ny fony. Tsy izy izany. Izay ny ten'Andriamanitra ataontsika. Fa ny ten'Andriamanitra ataontsika dia niavaka ao anatin'izany. Niavaka ao anatin'izany. Omeo fotoana Jesosy mba hiresahanao aminy. Fa amin'ny fotoana rehetra eo foana izy. Eo foana izy. Misy zavatra tena manavesatra anao. Mihaino anao Jesosy. Mihaino anao Jesosy. Atao latsaka tany ty tenin' Jesosy ty.
makanisa ty ihany ianao izay mafisatretana fa za mianao fitsarana. Amen. Raha mbola misy namana havana, raha mbola misy lotom-po, mbola zavatra manavelatra ny fonao, mety ao amin'i Jesosy izany. Fa Jesosy ny amianao fitsarana, Jesosy ny amianao fiadanana, Jesosy ny anafaka an'izany, fa tsy olona manafaka an'izany. Ny olona mety manana compassion anao fotsiny, fa mety mandalo izay. Fa rehefa Jesosy no amezanao an'ilay izy, zavatsafa mihitsy. Fa izao nefa, sakana ny devolontsika rehetra tsy resaka amin'i Jesosy. Sakana ny devolontsika tsy fantany tsara. Fa raha miresaka amin'i Jesosy ianao, manana fifandraisana be amin'i Jesosy ianao, vita intsony mampisaraka anao amin'Andriamanitra. Tsy vita intsony izay, fa tsy lasana ianao, lasan'i Jesosy ianao. Fa izao, ataovy tena babon'i Jesosy tsika manomboka izao amin'izay. Ataovy tena babon'i Jesosy tsika fa tena tiantsika loatra Jesosy io. Tiantsika loatra Jesosy io. Ataovy tena resy lahatra anatinao. Ho any Daniela sitraka amin'ny fanompony, ny sitraka izy ny fanompony anjely. Abrahama tamin'ny Isaka ny sitraka amin'ny fanompony anjely. Ianao koa afaka misitraka amin'ny fanompony anjely. Afaka teren'ny anjely eo aminao. Izay rehetra zavatra ilainao. Rehefa tena vonona ianao nanolotra ny fona ray amanontolo ho an'Andriamanitra amin'izay. Rehefa tena vonona ianao niresaka amin'i Jesosy isan'andro, Andriamanitra manokatra varavarana tsy takatsy ny saitsika. Aina Andriamanitra atao izany. Raha atao jobilo anao ty, izay ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Dikan'izany misy varavarana maro ao. Afaka sokafan'Andriamanitra ho anao. Fa ianao fotsiny mimpanjina an'i Jesosy. Mimpanjina ianao an'i Jesosy. Miresay ianao amin'i Jesosy. Isan'andro, isan'andro. Aza mimpandron'olona intsony manomboka izao. Aza mijery olona intsony fa mijerevan'i Jesosy. Jesosy mpanjinina amin'ny fotoana rehetra, amin'ny mombanao rehetrarehetra ianao. Afaka tsika. Jesosy malala. Ianao no mombanay rehetra. Ianao no rehetra amin'ny fiainanay. Ianao no jerenay amin'ny fotoana rehetra ihany koa. Jesosy ampianary izay Jesosy. Ampianary izay isan'andro. Ahibandrina anao foana. Tsy amin'ny zavatra mety mahafaly anay fa amin'ny zavatra mety mahory anay izany. Ataovy tena resy lahatra foana izay. Fa eo aminay foana ianao. Fa ny masonao apio izay. Apio izay ny amin'ny fifandraisana amin'i Jesosy isan'andro, isan'andro. Apio izay fa ny amady tena hisy fimbonana foana aminay Jesosy isan'andro. Jesosy, tario izay. Tario izay fa ny masona. Tario izay fa ny masona. Amin'ny fotoana rehetra hiaraka aminao foana. Tario izay. Tario izay tsy raha hafa tsy omena izay hijova volombenanao. Na amin'izay nataonao anay koa nefa. Misaotra anao izay satria fantatsay. Fa raha atao jobilo anay ty taona ty, dia matoky izay. Fa nitoetra anay aloha ny voalohany tianao tena iva voalohany indrindra. Ahafahana tena sitraka an'izany tao jobilo izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Latsika hitehaka ho an'i Jesosy. Latsika hitehaka ho an'i Jesosy. Latsika hitehaka ho an'i Jesosy. Latsika irakoaka masika ho an'i Jesosy. Anao hoe alleluia. Alleluia. Amen. Saotra Jesosy. Saotra. Tena sambatry izay manana anao. Sambatry izay manana an'i Jesosy. Teneno ny tenanao. Efa lasa taloha. Teneno ny tenanao efa lasa taloha. Izy izao, zavaovao izao. Zavaovao izao. Amen. 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 Alléluia. Efa lasa so vita taloha. Alléluia.
J'invite les responsables à partager la Sainte Seine, s'il vous plaît. Et voilà, on va se lever dans la présence de Dieu, faire ce chant, pour se préparer pour la Sainte Seine, pour boire la vraie boisson, pour manger la vraie nourriture. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, Pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Toi, je sais qui je En suis. toi, je sais qui je suis. Ma libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. C'est l'année de Tu jubilé. es pour moi, pas contre moi. En toi, je Je sais qui suis je choisi. Dis-le encore une fois. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je En suis. toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa
sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à... Dis-le de tout ton cœur, dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à... Dis-le encore de tout ton cœur. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Tonga amin'ny fotoana izay lehibe indrindra ny fiainantsika izao ankehitriny izao. Satria ilay mpanjaka sy ny tompo no manasa antsika iray latabatra aminy izao. Izay resika ny amin'ny mpanjaka voalohany ihany a, mpanjaka voalohany toko 7:20. Rehefa avy namono ny mpaminany ny bala Eli dia nanenjika anazy nanenjika anazy Jezebely hoe tena tsy maintsy matoka ianao dia nandositra Eli. Fakisika moa manomboka faefatra fa izy kosa nandeha lalana indray andro tany anefitra ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe aoka izay alao ny haiko ankehitriny Jehovah fa tsy tsara noho ny razako ao fa raha nandro natory teo ambanin'ny anjavidy anankiray izy indro isanjely nanohy anazy ka nanao taminy hoe miarena ka homana dia anjery izy ka indro teo anilan'ny lohany izy mofo voaendry tamin'ny vato mahamay sy rano ray tavoara ary nihinany sy nisotro izy dia nandry indray ary afandroany indray ilay anjelin Jehovah dia nanohy anazy ka nanao hoe mifo aza ka homana fa lavitra loatra ny alenao dia nifoha izy ka nihinana sy nisotro ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany anina izany 40 andro 40 alina izy ho an'ny Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra io mofo nomenany Eli io. Afatry Jesosy koa ty androany ty vatany Jesosy ty andia lalana lava be isika tompoko hiatrika ty taon'ity isika après fifatikana fa sakafo avy any an-danitra nomen'Andriamanitra isika sanao an-drano lehibe lavitra loha zany satria vatany Jesosy misy nomeny tamin'izany anina nomen'ny anjely nahavitana nandeha 40 andro sy 40 alina misy hery hafa fa ho raisika pinoana izany misy hery hafa izay petraka Andriamanitra anatin'izany sakafo avy any an-danitra zany asen'Andriamanitra misitraka izany sika androany raisa pinoana arano ary mino fa mihoatra lavitra noho zany zany vatany Jesosy zany zay raisika pinoana ankehitriny. Rahan'i Jesosy ny fanekena vaovao afatsika miantso amin'Andriamanitra hoe ray indray
hery hafa ao anatin'izany. Raha maka any amin'ny apokalipsia ansika, apokalipsia toko faharoa ambin'ny folo dia nisy ady tany an-danitra. Ny ady tany an-danitra ny anjery sy ny dragona dia resy ny dragona. Ary voateny ao amin'ny 9:20 ao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary sy nakamamy ny ainy isony izy na dia ho faty azy. Tsy hoe bokona be reo anjely reo na hoe nainy ady, fa noho ny amin'ny rano zanak'ondry. Hitondra fandresena ao asika sanao ny fandraisana ny androany, na ny amin'ny monde spirituel zany na amin'ny vatasika, satria rahan'i Jesosy no nalasa no asinao, ary izany no asiny nosotrosika koa amin'ity andro ity hiteraka fandresena zay tsy takatry ny saisika any amin'ny tontolo rehetra any, fa sy merinao no tanjakao fa no fanan'Andriamanitra nosotrosika zany fa afatra fa amin'i Jesosy koa zany. Jesosy amin'ny finoana sy ny obéissance no nanasiray zany, ary mino izay siraray avy fa mifanatra ianao eto dia sy andalo fosiny izany fotoana izany, fa menao hery izahay hiatrika ny andronay manaraka indray raha mbola sy tonga ianao, hery hafa no ananay indray, sady afaka mianta amin'ilay rainay izay raha io ilay mahefa ny zavatra rehetra vita fihavanana aminao izahay, voavela heloka izahay fa mihoatra noho ny faharasitranana ny voavela heloka, mankasitraka raha eo, mankasitraka satria tsy mandray anay tena zanakao ianao, hiavaka ny fiainanay, tsy hiavaka fosiny hoe ny amin'izao tontolo izao, fa ilay fiadananao ny toetra ao anatinay, ilay toetranao farak'izay tsara indrindra no ao anatinay, izay samboarinay na sy naezaka akory fa tonga dia mitoetra ao anatinay. Tompo aho ilay fanahy hiteraka an'ireo vokatry ny fanahy rehetra amin'ny fiainanay, mivoaka ho azy ao anatinay zany, ho tanterahanao zany, satria zany sitrakao Jesosy fanahy masino hiasa mahira ao anatinay ianao, mahiteny toetra ao anatinay zany, miboiboika ao anatinay zany vokatry ny fanahy zany amin'izay alenay rehetra, fa sy anatena fosiny izay hoe aneko jubilé ty dia hitobaka ny fanananay amin'ity tany ity, fa ny fahataterana zany vokatry ny fanahy zany no renay fatratra, satria zany akasitrahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anateraka ny fanatritsika zao. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Choisi, je suis choisi
pas contre moi. En toi je sais qui je suis. 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 Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui est béni aujourd'hui? Amen. Jésus est tellement bon. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On peut s'asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces débuts d'année. Ces 3 premières semaines, je pense, qu'on a pu passer aussi avec nos parents de la foi et sa famille. On a beaucoup reçu et on honore Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant toutes ces semaines. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, pour ce début d'année? Qui a déjà bénéficié et expérimenté une année de jubilé depuis le début de l'année? Qui a déjà un témoignage de cette année de jubilé? Qui? Levez vos mains, levez vos mains. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous savez, c'est ce qu'on a dit. L'année de jubilé, ça commence en janvier. Donc, on n'attend pas en septembre, en octobre pour que Dieu agisse. Alléluia. Dès maintenant, Dieu peut agir. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore l'expérimenté, si tu n'as pas encore vécu ton année de jubilé, ça va arriver, c'est pas terminé. Alléluia. Et si tu as déjà vécu, si tu as déjà expérimenté, Dieu va faire encore de grandes choses pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, année de délivrance. Année de restauration. Amen. Alléluia. Et qui dit année de jubilé, voilà, c'est-à-dire qu'on est dans une nouvelle année. Il y a aussi une nouvelle organisation qui a été faite par rapport à la vie de l'Église. Donc aujourd'hui, c'est la présentation de tous les services de l'Église. Enfin, je ne dis pas tout parce que peut-être que, désolé si je vais oublier quelque chose, mais en tout cas, des services que j'ai notés qui sont présents dans l'Église et de présentation de chaque responsable de ces services aujourd'hui donc. Je cherche juste mes notes. Ok. Alléluia. Donc il y a... Est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur pour ces nouveaux services, s'il vous plaît? Amen. Donc, j'aimerais inviter... je ne vais pas vous inviter devant, mais juste vous lever, s'il vous plaît. Les pasteurs de l'église à Paris. Donc, il y a Pasteur Daniel et Pasteur Mial. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Pasteur Daniel et Pasteur Mial. Alléluia. Pasteur Nava et Pasteur Angie. Pasteur Riza et Pasteur Lanzi. Celui qui nous a apporté la parole aujourd'hui. Et il y a aussi moi et il y a aussi Pasteur Mirassou et moi-même. Voilà. Tu t'es pas levé par contre. Donc, ok.
Donc voilà, les pasteurs à Paris, donc nous, on est là, on est à votre service. Si jamais, même à 3 heures du matin, vous avez besoin de prière, on est là. On ouvre nos cœurs pour vous. Alléluia. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, et s'il vous plaît, Dieu a choisi ces personnes, Dieu les a choisis. Croyez au Dieu qui les a appelés. Amen. Croyez au Dieu qui les a appelés, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous apporter quelque chose. Ce n'est pas un homme que nous recherchons, c'est Dieu. Amen. Et Dieu, il a établi des pasteurs dans l'Église et ils peuvent vous apporter quelque chose, ils peuvent vous apporter quelque chose de spirituel. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'une parole qui vient d'une sagesse, n'hésitez pas à les appeler. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les pasteurs à Paris? Et voilà, je vais passer voilà. Pasteur Rizza, donc, Pasteur Rizza, que j'ai présenté tout à l'heure, c'est le responsable de la partie technique de l'église, la partie technique, la caméra, le direct, la sono, tout ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Il a une équipe, il y a Taïn. Il est où Taïn? Il est là-bas. Ah. Taïn et Rebecca, apparemment. Taïn et Rebecca. Amen. Donc, pour tout ce qui est question technique, ça sera avec Pasteur Ritz. Pasteur Ritz, il y a aussi, je vous présente aussi les responsables des jeunes. Je ne dis pas les nouveaux parce que ceux qui ont déjà été là, ce sont juste, voilà, vous allez collaborer ensemble. Mais voilà, les responsables des jeunes, donc, ce sera Pasteur Mirassou. Est-ce que tu peux te lever? C'est la responsable des jeunes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec... elle est là, Zouk Davidette ou pas? Elle est là? Ok. Zouk Davidette aussi. Responsable des jeunes. Donc, ça sera Pasteur Mirassou et Zouk Davidette qui sont responsables des jeunes avec Tati Voyiran aussi. Donc, elles sont 3 à chapeauter les jeunes avec les responsables qui sont déjà en collaboration avec les jeunes. Donc, il y a Fanjesena, il y a Tati Lilia aussi qui sont parmi les jeunes. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, Lilia, Tati Lilia? Et Fanjesena, elle est juste là. Donc, elles sont les collaboratrices de Pasteur Mirassou, Zouk Davidette et Tati Voyirana. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les jeunes? Alléluia! Alléluia! Ah, il y a aussi Pasteur Daniel qui collabore beaucoup avec Pasteur Ritz pour la partie technique. Et donc celui... on a aussi introduit la chorale pour les jeunes un peu zouk. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En fait, il y a une chorale qu'on a introduite donc pour les parents. Voilà, pour les parents et tous ceux qui ont plus de 30 ans. Ok? Ok. Alléluia. Alléluia. Et cette chorale-là va être chapeautée par moi-même, mais les responsables seront Tonton Ben. Alléluia, Tonton Ben, responsable de la chorale. Tu peux te lever, s'il te plaît, parce qu'il y a des gens peut-être qui ne te connaissent pas. C'est le responsable de la chorale avec Tati Nir et Tati Lalaine, mais elles ne sont pas là, je pense, aujourd'hui. Je ne les vois pas. Mais voilà, il y a Tonton Ben, donc Tati Nir et Tati Lalaine, qui sont responsables de la chorale. Il y a aussi Tonton Peter qui est le responsable logistique. Il n'est pas là aussi aujourd'hui. Et puis, en tant qu'ambassadeur, on a Tonton Paris et Tonton Jackie. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Ambassadeur de l'église, donc qui s'occupe de tout ce qui est accueil, Sainte-Seine, voilà.
avec tous ceux qui sont déjà dans le service. Hein. Il y a déjà Tatitine aussi qui fait la Sainte Seine. Donc c'est une collaboration entre vous tous. Il y a Tati Lilia aussi, je pense. Et voilà, mais donc les responsables des ambassadeurs, c'est Tonton Bar et Tonton Jackie. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a Pasteur Ange. Il y a Pasteur Ange aussi. C'est celui qui intercède pour nous, qui veille vraiment sur notre vie spirituelle. Alléluia. Il veille, il est toujours en communion avec Dieu. Et il nous interpelle sur les choses de l'esprit. Il nous interpelle sur le retour de Jésus. Il nous interpelle sur beaucoup de choses dans notre vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Pasteur Angie? Fomir Alfana, c'est ça le nom. Et voilà. On a aussi non pas un pasteur, mais un nouveau docteur. Docteur Thierry, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Docteur Thierry, donc il a été oint en tant qu'enseignant, amen, dans l'église en tant qu'enseignant. Et puis, on a c'est quoi les louls en français? C'est quoi loul? Hein? Les anciens, voilà. Les anciens. On a aussi les anciens composés de Mamie Yannick, Mamie Odile, Mamie Hortense, Tonton Gigi. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour les anciens? Mamie Odile, Mamie Yannick et Tati Hortense. Alléluia. Amen. Donc, elles sont là comme des mères. Donc, honorons-les aussi. Amen. Alléluia. On a aussi nos évangélistes. Tati Colombe, évangéliste Colombe. Alléluia, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Évangéliste Colombe, évangéliste Prisca. Ouais. Alléluia. Yes. J'ai oublié quelque chose ou... Hein? Ah oui. Il y a aussi une nouvelle activité qu'on va introduire à partir de samedi prochain. On a aussi à partir de maintenant donc un groupe de chorégraphie. Ouh. Et la responsable sera Arena. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Arena, c'est une fille de Pasteur Hadza Mada. Donc c'est elle qui va être la responsable. Elle était déjà responsable de la chorégraphie à Madagascar et elle va continuer à être responsable de la chorégraphie ici à JKL France. Alléluia. Donc pour tous ceux qui veulent s'inscrire pour faire la chorégraphie, vous pouvez vous approcher de Arine et vous inscrire auprès d'elle. Et ça va commencer à partir de la semaine prochaine. Voilà. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ces services, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On va faire un dernier chant et on va terminer. Est-ce qu'on peut se lever? On va louer le Seigneur. Louange à notre Dieu.
Gloire et alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur. Loue encore ton Dieu, toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange, toute louange, toute louange, toute louange. Dans tout, dans tout, dans tout. Toute louange, dans tout, dans tout. Toute louange, toute louange, toute louange, toute louange. C'est pas suffisant, toute louange. Aux bénédictions. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que on est tellement bénis par ta parole. Comme pasteur t'a dit tout à l'heure, on va toujours aller en avance avec toi, Seigneur. On ne va plus rester au stade paix, là où nous sommes maintenant, mais on va aller encore plus loin avec toi, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. On va lire ensemble dans Jude, chapitre 1. Il n'y a pas qu'un seul livre en fait. Ils ne sont pas là, Jude. Je vais à lire aussi votre application, s'il vous plaît. On va lire ensemble. Jude chapitre, en fait, Jude 1, 24. Jude 1, 24, 25. Est-ce que tout le monde a un téléphone ici ou pas? Qui n'a pas de téléphone, il faut demander à Seigneur Jésus. Il faut demander à Jésus, Jésus, je veux un téléphone maintenant pour lire la Bible. Ce n'est pas pour faire TikTok et Facebook chez le monde, Instagram, mais pour lire la Bible. Jésus, donne-moi un téléphone pour lire la Bible.
Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, mon téléphone, c'est pour lire la Bible plus qu'avant, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Jude 1, 24, au nom de Jésus. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, sont la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. C'est ça que Dieu nous a parlé. C'est lui qui nous protège tout de suite. Et c'est lui qui nous apparaît aussi sans défaut. Et c'est lui qui nous donne plein de joie. Avec lui, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. D'accord aussi? Il y a la grâce. Sans Jésus, rien. Imaginez un peu qu'une personne qui va à l'église, mais dans sa vie, il n'y a pas Jésus. Comment cette personne? Mais avec Jésus, ta vie sera différente d'une personne qui n'a pas de Jésus. Qu'au nom de Jésus, je vous proclame que notre Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, que la gloire de Dieu, sa grandeur, sa puissance, son autorité soit avec toi depuis maintenant pour toujours. Amen. Amen. On va prier. Père, au nom de Jésus, merci pour aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu nous as parlé aujourd'hui. On te rend à toi seul, Seigneur, l'honneur. On te rend à toi seul, Seigneur, la gloire. Et merci pour tout ce que tu vas nous assister pour cette nouvelle semaine. Merci d'être avec chacun de nous. Merci Père, merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit d'avoir nous consolé. Si on va traverser des turbulences pendant cette nouvelle semaine aussi. On va s'attacher à toi, on va s'accrocher à toi. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on va toujours te regarder. On va fixer nos yeux sur toi, Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour ta présence à chacun de ton peuple. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Va en paix au nom de Jésus. Va en paix avec l'accompagnement de Saint-Esprit. Et va en paix. Que la saison jubilée soit sur vous. Pour la nouvelle semaine aussi. Amen. Amen. On va applaudir. Hein. On a une soeur qui vient de Haute-Savoie aujourd'hui. Pasteur t'a oublié.